Miarabantsika rehetra indray tafaraka ao anatin'ny fandarana kirorika amin'ity alatsinainy mahafinaritra ity. Ny antsika tsy nalany ny alatsinainy tsy mavesatra izany fa milay be ao anatin'izay fandarana kirorika izay tontolon'ny fanatanjahantena, vaovaon'ny fanatanjahantena efa mizarantsika mandritra an'izay minitra 20-30 izay ao anatin'izay vaovaon'ny fanatanjahantena izay ny tenako hatrany miaraka aminareo ankasitrahana ny rehetra mampita ny sary, mampita ny feo any amintsika tsirairay avy any. Ndora atomboka ity raharaha ity. Raikitra re, ny kitra no anomboantsika anazy na ny baolina zany anomboantsika an'izay vaovaon'ny fanatanjahantena izay satria ny farana omaly tena amin'ny commune Alasora, karakarain'ny commune Alasora zany ny fifaninanana tournoi de l'indépendance izay karakarain'izy ireo. Ny ekipany Ambodifindava no nahazo ny fandresena rehefa nifandona tamin'ny FC isan'ny fandona tamin'ny teo Cadre Tobo. De naresy tamin'ny ronoray zany ny ekipany Ambodifindava tao anatin'izay fifaninanana izay. Ndao raha antsika ny tsara ho fantatra mikasika an'izay fifaninanana izay karakarain'ny commune Alasora izay. Lalao famaranana izy ity ndao ary. Allez. Vita omaly tena amin'ny kianjany Ambotanety lalao famarana ny tournoi de l'indépendance no karakarain'ny commune Alasora. Fokotany rehetra eo anivon'ny commune no nandray anjara tamin'ity fifaninana ity izay natao ampiroboroboana ny fanatanjahantena sy ny fitaizanan'ny tanora amin'ny sotoavana entiny. Nambarany mpikarakara ihany koa fa kasaina atsangana ny ekipa solitenan'ny commune Alasora amin'ny fifaninanana samihafa. Izy ity moa zany tournoi de l'indépendance zany hoe tournoi izay nikarakaraina ho an'ny fankalazana ny fahaleovan-tena Jeux 11 ho an'ny senior izay nandraisana fokotany rehetra anjara tato anatin'ny commune Alasora. Dia androany ny lalao famaranana izay nifandriana ny Akadindratombo sy Ambodifindava. Ambodifindava moa zany no nandresy androany fa ny commune zany ao anatin'ilay fikarakarana lalao dia fitaizana ny tanora sy ny fisian'ny fialamboly atao anatin'ny commune Alasora izay ny tena tanjona. Dia tsy mijanona ny tournoi fa vity ny tournoi de l'indépendance dia miditra amin'ny tournoi de vacances eny amin'ny 20 tsika. Maky izay ka ny commune Alasora izay ny antony anaovana nytony mba hijerevana ny sélection rehefa tonga ny ilana anazy ao anatin'ny tournoi izay hoe ifandrianan'ny commune Alasora mihitsiny ary izahay no champion en titre farany ho an'ny tournoi navaratra any. Dia ny anton'izao rehetrarehetra izay mbola izahay ihany koa mbola tsy maintsy tournoi eo ka champion navaratra any izay ny tena tanjona. Ny lalao famaranana dia ny fifandonan'ny FC Akadindratombo sy Ambodifindava. Efa tamin'ny minitra 5 tamin'ny fizaram-potoana voalohany dia natafiditra baolina voalohany Ambodifindava ka nitazona ny fitarihana hatramin'ny fiatoana. Niezaka namaly sy nanenjika anisany FC Akadindratombo
saingy tsy nahita ambokany ireo fanafiana izay nataony fa mailo tamin'ny fiarovan-tena amin'ny mpifanandry. Dono ba? Tamin'ny minitra fahadimy amby enimpolo natafiditra ny baolina faharoa ny Ambody Fondava ka vao maika nanamafy ny fitarihany. Tsy kivy anefa ny FC Ankadinatombo ka navita nampiana ny elanelana tamin'ny baolina tafiditra teo amin'ny minitra faha-valopolo. Na zany azy tsy nisy fiovana tsony ny vokatra ka niparana tamin'ny isa roa iray izay nazahoany ny Ambody Fondava ny fandresena. Lesika mba somary tataitra somary nilopaka kely zay eo amin'ny vodalarana dia lasa tsisy communication ambony terrain zany dia zay natonga le biby voalohany fa manarina kely zay amin'ny lalao dia tsy maintsy manovaota pakiady anao zany rehefa hitady mividy koa dia niezaka zay nanampy attaquant dia iny moa vokatra vataray zay na dia resy any azy. Araka nambaran'ny mpanazatany FC Ankadinatombo dia ny fikoropahany mpilalao nandritra ny fotoana sasany no antony nahatonga izay faresena izay. Etsy ankilany kosa nilaza ny mpanazatany Ambody Fondava fa nanome fatokisana sy heroan'ny ekipany ny baolina aingana tafiditra izy ireo teo amin'ny fiandohan'ny lalao ka nafahan'izy ireo mitana tsara izany fihaonana izany. Nanomana mihitsy zoera dia tanjona anay zany tsy maintsy andresana Ankadinatombo mihitsy efa tsara opana zoera nisy any lesika satria mitarika zay dia ny adversaire nanenjika dia noho ny manenjika moa ny adversaire tsy maintsy nanao kilalao somaro maherihery dia zoera zany misy ny somaro vodona mafy ny atamin'ny baolina nefa tsy nampanina anay zany fa niezaka avao zay ny ary tena. Nambarany commune Alasora ihany koa fa noho ny fampiroboroboana sy ny fanatanjahantena amin'ny tournoi de vacances izay ahitana taranja baolina kitra sy basket ho an'ny fampivelarana ny talenta sy fampandraisana anjara ho an'ny tanora izany. Ny ASIF no anoizantsika ny fiarahana zany hoe ASIF na Association Sportive Interministérielle pour l'Entretien des fonctionnaires zay no anisan'ny hoe fanalavana an'izay ASIF izay. Fifaninanana natokana ho an'ny mpiasam-panjakana nitanterahana ny farany herinandro teo ny lalao famaranana ny taranja tenisia lalao izay natao teny Ankatso izay lalao famaranana izay. Warahantsika ny mikasika an'izay miaraka amin'ny generaly Maminirina Eli Ndawary. Ni ASIF na Association Sportive Interministérielle pour l'Entretien des Fonctionnaires dia fifaninanana ara-panatanjahantena
natokana ho an'ny mpiasam-panjakana. Natao teny amin'ny kianjan'ny filalaovana tenisy Ankatso ny lalao famaranana ny lalao ara-panatanjahantena taranja tenisy ny farany herinandro teo. Tombony ho an'ny tsirairay ny fanaovana fanatanjahantena ho ny mpikarakara satria mahasoa tokoa ny fahasalamana. Mampifandray sy mampirahina ary ny fahatsapana fa afaka amin'ray fo tanteraka ivelan'ny asa sy ny andraikitra sahana andavanandro. Ny zotra hantsakany sandava ny fikarakarana ny AZF. Raha ny taranja tenisy manokana dia tsy misy tomika ka ny zotra araka ny fandaminana ny fandaharam-potoana rehetra. Misy tamin'izany ny sokajy lahy sy vavy, simple sy doublette. Afa-po ihany koa ny mpandray anjara ary manantena hatrany hitohizany fifaninanana. Ka miantso ireo namana izay mbola variana ihany koa izy ireo mba handray anjara sy fanolotanana amin'ny fifaninanana ara-panatanjahantena natokana ho an'ny mpiasam-panjakana toy itony. Entanina araka izany ireo mpiasam-panjakana handray anjara amin'ny AZF national. Araka ny teniko tamin'ny farany moa dia ny AZF moa zany dia lalao fifaninana ara-panatanjahantena natokana ho an'ny mpiasam-panjakana. Dia mbola manentana ny mpiasam-panjakana rehetra izay mana talenta amin'ny resaka fanatanjahantena mba handray anjara amin'io AZF io. Ny AZF national ny resahako. Ny AZF régional moa zany dia efa mandeha ary efa hifarana atoato. Ny tenisy moa zany no mifarana androany, taranja tenisy. Dia anisany mandray anjara moa ny tenanay amin'izy io. Ny fanatanjahantena moa dia araka ny fahatratsika dia natao hitazam-batana mba ahafahana manana vatana tomady, vatana ara-pahasalamana, mba ahafahana miatrika ny adidy sy ny andraikitra ankinina mpiasam-panjakana rehetra. Ka izay no anentanana mpiasam-panjakana rehetra mba hanao an'io AZF io. Ny fanatanjahantena koa dia ao anatin'ny firalahiana. Satria rehefa manao ny fanatanjahantena dia mazava ho azy misy fifampikasohana zany, dia misy fiarahana amin'ny samy mpiasam-panjakana. Dia anisany mampivondrona ny mpiasam-panjakana ihany koa fanatanjahantena indrindra ny AZF. Iangaviana ny mpiasam-panjakana rehetra hoe tsy ho avela irery ireo mpikarakara ireo satria fantatra fa misy zavatra ilainao, misy fifanampiana ilainao dia manentana ny rehetra mpandray anjara koa mba hifandray tanana, hifandrombona amin'ireo mpikarakara isaky ny taranja mba hatotosa-tsakan'ny sy andavany hampilaminana ny fikarakarana rehetra eo anatin'ny AZF. Toizantsika amin'ny hazakazaka be na ny atletisme ny fiarahana zany anisan'ny fanatanjahantena tsara, mahafinaritra, mahasoa ny fahasalamana, misy endurance sy ny sisa ity fanatanjahantena ity fa tany amin'ny baka aloha zany somary mampisalasala ihany eo amin'ilay hoe demi-fond ny resaka hazakazaka tsy mijanona izay misy ny olona hoe tena any manentsika ny point, misy koa nefa somary osaosa zay ao anatin'izay hoe fanatanjahantena ny EPS izay. Natao tena amin'ny kianjan'ny Alarby izay fifaninanana nasionaly ho an'ny tanora izay tao anatin'izay fikarakarana nataon'ny FMA zay na ny fédération ny atletisme malagasy izay betsaka na bobaka ozy ny tanora zay enjato be zao no mpandray anjara tao anatin'izay fifaninanana izay zany hoe tena manana fahafahana mitily ireo atleta ny mpitily zany na ny tompony ndraikitra ao anatin'ny fédération ny atletisme izany rehetra zany dia manaporofo fa lina tia ary anisan'ny tena hoe mikorina ao anatin'ny rano tanora zany fitiavana an'izay fanatanjahantena izay ary vonina ireo tanora ireo hiaro ny vonina pirenena ao anatin'izay taranja atletisme izay fa ankoatran'izay ihany koa zany dia ny fafito favalo fasivy ny volana aogositra ny fifaninanana nasional ho an'ny sokajy rehetra zany ao anatin'izay tontolon'ny atletisme izay. Norolalao izy no filohan'ny fédération ny atletisme mitondra fanazavana mikasika an'izay. Dahoary. Toroty zao, mafimafy le toroty. Fa mamarana anazy le anankiray dia nareo mbola misy. Il faut reste à 10 secondes. Ny championnat de Madagascar athlétisme enina amby roapolo amby roa arivo izay nikarakarain'ny fédération malagasy ny athlétisme na ny FMA no fotoana lehibe indrindra ihaonan'ny atleta malagasy manerana ny nosy no tanterahana ny raiky amby telopolo jolay ka hatramin'ny fasivin'ny volana aogositra enina amby roapolo amby roa arivo ity fiadina ny tompon-dakan'ny Madagasikara ity ka antenaina ny isian'ny fifaninanana enjana eo amin'ny atleta efa mananatrakefa sy ireo tanora vao misandratra mitady ny toerany eo amin'ny atletisme nasionaly. Tsy fifaninanana tsotra fotsiny ty antsika ity fa sehatra iray amaritana ireo atleta mendrika hitondra avo ny voninahitry Madagasikara eo amin'ny fifaninanana lehibe eo amin'ny sehatry ny afrikanina sy ny resa-pirenena.
Isa-taona dia mivondrana ireo atleta tsara indrindra avy eo amin'ny ligue sy ny club isa-tokony ka samy mitondra fanomanana sy tanjona mazava hibata ny anaram-boninahitra mahatompon-dakany Madagasikara. Fandaharam-potoana ofisialy dia toy izao. Araka ny fandaminan'ny Fédération Malagasy misahana ny atletisme mizara roa ny fifaninanana. Ny 2 Jolay, voaloha, faharoa ny volana Aogositra 2024 Sokajy tanora natokana ho an'ireo atleta tanora izay mafeno lahara-pahamehan'ny fanomanana ny taranaka andimby ka efa miomana ireo tanora nahavita ny zava-bita mendrika indrindra amin'ny fifaninanana CJSOI izay mbola andrasana ny fandaharam-potoana. Ny 7, 8, 9 Aogositra 2024 kosa dia toute kategoria. Eo n'ireo atleta sangany eo amin'ny sokajy rehetra amin'izay taranja atletisme izay. Ifampitady ireo andrarezana malagasy ny tena andrasan'ny rehetra amin'ity andiany 2024 ity dia ny feonan'ireo anarana lehibe eo amin'ny atletisme malagasy sy ireo atleta vao misondrotra izay efa mampiseho fahaiza-manao miavaka amin'ny hazakazaka fohy sy lavitrezaka, ny relais, ny fitsambokinana ary ny fanipazana no ifandrefesan'ireo mpifaninana ka antenaina ny ahitana ny fifaninanana avoleta sy mety isian'ny fanavaozana rakitsoratra nasionaly. Ho an'ireo atleta tanora kosa fotoana iray anehoana vavonina indray fanilo sy hanony dian'ireo zokiny izy ireo. Misy ihany koa ny sport scolaire izay ataony Mahajanga amin'ity volana ity ahafahana amin'ity ireo ankizy izay tsy afaka nandray anjara tamin'ity fifaninanana nasionaly natokana ho an'ny tanora ity. Championnat jeune aloha dia mampiseho fa misy fahazotoana betsaka avy any amin'ny tanora ery Madagasikara. Raha jerena mantsy nisan'ny atleta tanora ny betsaka indrindra, ankizy eo amin'ny sokajy ny Benjamin, U16, cadet, U18, junior, U20, ireo ny betsaka indrindra ary razoivina moa koa nisan'ny zareo tonga tamin'ity fananany ity dia efa 900 ny isan'ny atleta, isan'ny délégation tonga namonjy ny faninanana fiadina tompon-daka Madagasikara. Isika zany zao faninanana fiadina tompon-daka Madagasikara dia afaka fotoana fohy amin'ny volana ity volana ity ihany moa amin'ny mi-août eo dia mandeha mamonjy izay ankizy afaka moa zany mandeha mamonjy ny championnat ny sport scolaire any Mahajanga dia tsy hoatsy koa raha misy CJSOI fa dia mbola tsy tena nana confirmation izahay dia faly izay karakara atleta andefa azy koa mamonjy an'izany fa rehefa ampy compétition ny ankizy dia misy performance. Niveau technique aloha mila sy zavatra mbola mila tsaraina, mila mbola manao formation amin'ny lafiny teknika izahay eran'ny ligue satria bon efa ao aloha ny efa nahazo fiofanana teo aloha fa mbola mila misy remise à niveau no ankehitriny eo amin'ny World Athletics Fédération Malagasy Fédération Internationale nay zany ny fampianarana dia afaka manao daholo fa e-learning ilay zany tsy maintsy mandeha amin'ny internet manao an'ilay fiofanana dia avy eo validena aty amin'ny compétition nationale aty ilay izy. Tsy sarotra intsony tsy miandry hoe tokony ny ministère na ny comité olympique manampy fa afaka manao daholo fa tsy maintsy mafay teny frantsay, tsy maintsy mafay fampiasana internet. Rehefa avy namono tena tao anatin'ny atletisme antsika, tsy namono tena moa zany fa hoe niazakazaka be teo tsy maintsy hoe sehatra rehefa misy manao atletisme, tsisy hoe manao atletisme dia misy tsara tsika, tsy maintsy reraka ianao rehefa manao azy atletisme izay. Esaiky no anoizantsika anazy somary mipetraka nefa tsy midika ihany koa zany hoe makaina fa rehefa manao échec ihany koa dia tena hoe miasa ny saina, mbola miasa ihany koa ny vatana ary ny mpanao échec reny tompoko dia tena olona manao fanatanjahantena ara-batana soamantsara izy ireny fa tsy hoe échec ny ataony dia mitorevaka eo fotsiny izy fa tena misy fanatanjahantena feno ao anatin'izay tontolon'ny échec izay. Nataony farany herinandro teo ihany koa ny lalao famaranana, tsy lalao famaranana moa zany fa ny fifaninanana nasionaly ao anatin'izay tontolon'ny taranja échec izay natokana ho an'ny tanora, zany hoe nilatsaky ny 17 taona zany izay fifaninanana nasionaly izay ligue roa zany no natonga solitena dia Analamanga sy ny faritra Antsinanana. Raha ny nambaran'ny DTN dia somary manana olana ny ligue amin'ny faritra hafa zany satria eo amin'ny resaka déplacement, eo ihany koa ny resaka entimanana, ny resaka sakafo sy ny sisa zany dia anisan'ny mbola olana mbola ovahany zany ao anatin'izay tontolon'ny échec izay. Ndao raha tsika ny mikasika an'izay
fifaninanana nasionaly natokana ho an'ny tanora taranja échec izay. Raha somary iverenana kely ihany koa dia isika malagasy ny tompon-dakan'ny Afrika zone 4.4 tamin'ny alalan'ny Arfidy. Ndao raha tsika mikasika an'izay ary. Notontosaina nandritra ny atelona raiky amby telopolo voaloha faharoa ny volana aogositra 2024 ny championnat national la jeune 2024 taranja échec tao amin'ny IKM Antsahavola sy bibliothèque nationale Anosy nahitana sokajy taona latsaky ny 7 hatramin'ny latsaky ny 17 taona. Nahatratra 570 ireo mpandray anjara ary ligue roa no nahatonga solitena dia nanala manga sy ny faritra Atsinanana. Ho an'ny ligue tsy nahatonga solitena kosa dia nanazava ny DTN fa matetika dia eo amin'ny enti-manana ny sakana tsy hahatongavan'izy ireo amin'ny fifaninanana nasionaly toy izao. Goavana moa ny tanjo amin'ny fifaninanana nasionaly tahakitony satria ahafahana mitily ireo mpilalao mendrika ka afaka isolitenan'ny Madagasikara amin'ny fifaninanana iraisam-pirenena hiaro hatrany ny voninahim-pirenena. Tsapa kehitriny ho ny mpikarakara fa tena miakatra ny letan'ireo ankizy ary misy ireo efa manana ny toerany amin'izany. Misy ihany koa anefa tsy vito fipahaizana ka miezaka araka izany ny fédération hampitovy izany leta izany. Azo lazaina ny avaka ty fifaninanana ity satria saika hita tao avokoa ireo ankizy efa tompon-dakan'i Madagasikara. Hatreto aloha dia Rabarsonoa no ankizy manana ny elo ambony indrindra eto Madagasikara izay manana 34. Raha iverenana kely kosa ny championnat d'Afrique zone 4.4 dia isika no tompon-daka tamin'ny alalan'ny Arfidy ka reharehan'i Madagasikara izany. Ny tena enjeu an'ity championnat national jeune 2026 ity zany dia ahitana izay mpilalao mendrika aloha ahafahana misolo tenan'ny Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena anisan'izay zany ny championnat d'Afrique jeune. Iny moa zany isa-taona misy foana fa izao zany izay mitavavoaka amin'ireto dia afaka miatrika izay amin'ny taona 2024. Championnat de Madagasikara moa afaka mandray anjara atao rehefa ao anatin'ilay sokajy taona. Dia misy ireo efa tena sangana izany ao anatin'izany misy ireo atonotony, misy ary ireo vao manomboka fa efa maniry zany handray anjara amin'ny fifananam-pirenena azy zany. Fa efa miakatra be zany ny avy teknikan'ny mpilalao tanora zany ho an'ny tsika eto Madagasikara. Ny avaka aloha zany dia nahitana hoe mpilalao faran'izay mbola kely taona indrindra, 5 taona nefa hita hoe efa milalao tsara zany. Dia misy koa ny sokajy ao amin'ny U11 Open ohatra tena presque efa champion de Madagasikara ny ao anatin'izany sokajy izany. Isan'ny sokajy mafy be tamin'ity fifaninanana ity. Io zany mila ezaka zany ho an'ny ray aman-dreny aloha zany mila ezaka satria misy ny ankamaroan'ireo hoe efa champion zany dia manana mpanazatra mitokana na koa hoe anaty club any daholo. Dia izay no ahafahana manatsara ny fahaiza milalao an'ny ankizy tsirairay zany. Le championnat d'Afrique zone 4.4 Arfidy moa zany nandesy anisan'ny mpilalao mendrika malagasy izy tompon-dakan'ny Afrika izy zany. Anisan'ny hoe vokatra tsara ho antsika zany iny ahafantaran'ny olona kokoa antsika hatrany amin'ny lalao échec amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Toizantsika izay vaovaon'ny fanatanjahantena izay hiditra amin'ny jiu-jitsu brésiliana isika na ny resaka prise mifanakendakenda eo sy ny sisa zany fa izy ity zany dia ny ankizy no nanaovantsika an'izay fanadihadiana izay 3 taona no nitsangana ny club Southside jiu-jitsu brésiliana manana mpikambana 30 amin'izy ireo dia ankizy avokoa. Raha nambarany maître de salle dia hoe tsy mora ny fampianarana amin'izany hoe jiu-jitsu amin'ny ankizy izany satria mila fahaizana tena hoe mahay mihitsy zany le mpampianatra mampita an'ilay fahaizana so sanatria mety hanimba an'ilay ankizy na ihany koa mahatonga an'ilay ankizy anaonao foana ao anatin'izay hoe fanazarantena izay satria ny fanazarantena ny zareo zany dia tsy maintsy misy mifandray indray eo dia mila tena hoe araha maso akaiky ary jerena tsara avokoa ny fihetsiky ny ankizy anankiray satria mety misy ankizy efa voaprizo izy tsika izay nefa mety mbola tsy miteny izy hoe marary dia raha mitohitohy dia mety hoe manimba ny vatany sy ny sisa zany zay no anisan'ny hoe masarotra ny fampianarana ny arts martiaux moa zany amin'ny ankapobeny ho an'ny ankizy izay kanefa dia manentana zany maître de salle hoe ry ray aman-dreny
ampianaro ampanaovy an'izany tontolon'ny arts martiaux zany ny ankizy fa aza atao variana fotsiny amin'ny écran eo. Raha variana amiko aloha ny ankizy tsy de maninona fa écran hafa mety tsy haiko de mba hampanaovy an'izy ireny karazana fanatanjahantena reny ny ankizy mba ahafahany mivelatra ara-tsaina, ara-batana ary ihany koa ahafahany miara-monina amin'ny ankizy namany sasany. Ndao raha antsika zay resadresaka ny fanaovana tamin'ny Herilanto izay filoha-mpanorona ny Sofside ao anatin'izay tontolon'ny jujutsu izay. Ndao ary. Io de tsy manaiky io raha vao parina somary mahakamona kely aby de tena maranitra be io. Ao zay alongany. Rehefa manao de la riva de misy de respecteko tsara. Ao hositsika hoe tadidinareo tsara ny resaka 4 points de connexion tsika rehefa dans la garde. Rehefa dans la garde tsy maintsy misy 4 points de connexion raha tsy zany paseko ny garde ny garde. Zay tsara 4 points de connexion en garde. 1, 2, 3, 4. Raha nefa ny diaro zao fotsiny de paseko io garde. Fa tsy maintsy misy 4 points de connexion. Fa androany tsika tsy garde. Ny jujutsu na art de la souplesse dia fitambaran'ny teknika maro no volavolain'ny samoray tamin'ny fotoanany Edo. Nampianarina tamin'izany ny samoray sy ny bushi mba ahay aro-tena rehefa tsy misy intsony ny fitaovam-piadiana eny am-pelantanana. Misy karazany roa miavaka tsara ny jujutsu dia ny gi sy ny no-gi, izany hoe manao fanamiana sy tsia. Ny tena tanjona dia ny fihaizana manontolo ny mpifanandrina ary ny anekeny fa resy izy na tratra ny soumission. Misy fitsipika mazava ny jujutsu rehefa miady. Maro ireo teknika interdite izay tsy azo atao ary arakaraka ny grady no ampiasain'ny atleta izany teknika izany. Raha hoan'ny ankizy dia mbola tsy mikitika ireo faritra heverina fa malemy izy ireo toy ny kitro, tongotra, lohalika ary ny loha. Raha maso akaiky ireo ankizy mba hisorohana ny loza sy ny ratra tsy hampozina. Raha nambalan'ny Herilanto mpanorona sy mpampianatra ao amin'ny Southside dia mila bon partenaire ny ankizy anankiray rehefa mianatra. Tsy azo atao no mifanimba sy mifandratra satria tsy afaka mandroso irery amin'ny fampianarana ny ankizy anankiray. Mahatratra 9 ireo mpikambana mandrafitra ny club ka 3 amin'ireo dia ankizy. Manomboka 5 taona dia efa afaka mianatra jujutsu ny ankizy. Manana tanjona amin'ny fikambanana, hamola volaina olombanina ary ihany koa hamoaka atleta sangany ho fantatra izao tontolo izao eo amin'izany taranja izany. Ankizy moa no ampianarina ka mila fahaizana sy fampianarana manokana ampitana izany amin'izy ireo. Atao ihany koa izay itiavana an'ilay taranja ary indrindra atsapany fa fiarovan-tena sy fanatanjahantena ilay ara izay ataony. Manentana araka izany maître Herilanto ampanao fanatanjahantena ny ankizy satria ilainy tokoa amin'ny fitombon'ny vatany sy ny fivelaran'ny saina ny fanatanjahantena ary indrindra ihany koa tsy ho variana amin'ny finday sy ny solosaina fotsiny ihany. Ny misy tanjona moa le izy tanjona lafin'ny maha olona ary tanjona lafin'ny ara-sport ara-fanatanjahantena. Ny tanjona lafin'ny maha olona dia famola volana ny ankizy arak'izay hoe adaptabilité zay mamola volany ankizy ahay iaina ao anatina hay s'adapte amina situation sarotra rehefa tonga ny fotoana mahalehibe hiatrehan'ny fiainana ny arenany. Lafin'ny sport indray moa dia tanjona dia hoe hamola vola champion na local na ho any amin'ny lafin'ny raisam-pirenena. Ie, tsy maintsy adaptena tokotra moa zany ny fomba fampianarana, tsy mitovy amin'ny fampianarana amin'ny olon-dehibe fatao somary endrika kilalao. Nefa ilay côté hoe mamoaka ny ankizy ao anatin'ilay zone de confort izay tsy maintsy apetraka foana na dia hoe somary ludique ara ilay fampianarana dia mba mampianatra tsikelikely sady ilay ankizy hivoaka ilay zone de confort. Somary misy fotoana mafimafy kely ny zavatra atao fa efa ampianarina sady io zay ohatr'izany ny fiainana tsy mitambitamby ny fiainana fa mafy, tsy maintsy miatrika mafy. Ny mpampianatra dia tsy maintsy manome consigne mazava tsara amin'ny mpianatra hoe tsy adversaire ilay olona eo amin'ny fasinao fa partenaire anao dia tsy maintsy bon partenaire d'entraînement. Atao tonga saina izy hoe rehefa tsy bon partenaire d'entraînement anao fa manana intention handratra olona dia tsisy te olona hiaraka hanao jujutsu aminao rehefa tsisy partenaire anao dia tsy afaka mandroso amin'ny jujutsu, tsy afaka mandroso rery fa tsy maintsy mandroso miaraka amin'ny partenaire. Misy le articulation tena sensible reny aloha zao tsy ampianarina ny ankizy, ohatra hoe ny clé de poignet, ny raha anaty misintona nuque dia manao clé de jambe. Zay zao no atao hoe isan'ny mora maratra kely amin'ny vatan'olombelona dia
tsy mbola ampianarina ry zareo aloha reny. Amin'ny maha-mpampianatra moa zany sady ray aman-dreny dia manentana ny ray aman-dreny ny ampiditra ny ankizy kely ny zanaka any amina resaka activité physique mba hialana amin'ilay addiction amina écran satria lasa somary lasa mirona makany ny génération amin'izao mipetraka tsy dia mihetsika firy eo ambody écran. Ao anaty fony teny kanefa tsy kely fa tena goavana ao anatin'izay tontolony fanatanjahantena izay vaovao goavana be ho antsika malagasy izay hoe fahazahoantsika ny medaly volamena taranja tsipika anaty be na boule ozy isitsika izay tena taranja vofiantsika kosa rangaza amin'ny boule zany ary tena mahaitsika anatin'izay tontolony tsipika nety be izay. Fifaninanana maneran-tany izay natao tany Espagne izy ity Santa Susana no nanaovana an'izay fifaninanana izay ny vokatra azon'ireo atleta ireo dia nahazo ny medaly volamena. Tompon-daka teo amin'ny doublette mixte zany ny malagasy rehefa nandresy Espagne tamin'ny 13 nahazo ny medaly 5 koa tsika tao anatin'ny triplette mixte resy teo amin'ny Manasadalana resy ny France tamin'ny 13 ary nahazo medaly 5 koa tsika tao anatin'ny tir de précision resy Manasadalana ihany koa zany resy ny Thaïlande tao anatin'izay fifaninanana izay ekipany MBS Kiririuka zany dia miaraba andreo atleta malagasy ireo zany hoe miaraba tena ihany satria atleta atsika le izy vonina pirenena narovana dia miaraba andreo atleta ireo nahazo an'izay anaram-boninahitra tompon-daka maneran-tany taranja tsipika nety be izay. Zay ihany koa no mamarana ny fandaharana Kiririuka zany tamin'ity anio ity ankasitrahana feno anao niaraka taminay nandritra an'izay minitra maromaro fofoy izay. Manasana ao hatrany tsy saraka amin'ny MBS radio sy ny MBS fahitalavitra. Veloma tompoko.